Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny fanasitranana ilay malemy tongotra. Asan'ny apôstôly toko 7. Jesosy manome mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy. Nitsambikim-pifaliana amin'ny 3 ora tolakandro. Tena azo lazaina tsotra izao fa tsy misy mahavita an'izao. Eny tokoa jereo afaka mandeha izy. Angamba manana olona mitovy aminy izy. Azoko antoka tanteraka fa izy io. Nalemy tongotra nandritra ny 7 taona izy ary afaka mandeha an-tongotra ankehitriny. Raha tsy hoe fahagagana, tsy mbola nahita zavatra toy izany aho hatramin'izay. Jereo anefa tena faly ery izy. Tena faly be. Hany ka mitsambikim-pifaliana. Marina izany. Nandeha izy. Nitsambikina sy nideran'Andriamanitra. Ny olona nijery azy ireo, izy sy Petera. Nahoana ianareo no mijery anay ho toy ny hoe izahay no nanasitrana an'io lehilahy io? Jesosy no nanao izao. Ny finoana ny anarany no ahafahana manao fahagagana. Nanomboka ity andro ity, hafa rehetra ny andro. Rehefa tolaka ny andro, dia niakatra teo an-kianjan'ny tempoly Petera sy Jona. Fanaon'izy ireo ny mivavaka isan'andro tao amin'ny tempoly amin'ny 3 ora tolakandro. Raha oviana ianao no mivavaka, teo amin'ny fidirana dia voasakana izy ireo. Nisy mpangataka malemy tongotra anankiray naninjitra ny tanany tamin'izy ireo. Andraso, mamindrafo amiko, azafady mba omeo vola. Nijery an'ilay mpangataka Petera sy Jona. Ary hoy Petera taminy, Tsy manana volafotsy na volamena. Tsy mpanan-karena, fa izay ananako no meko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mitsanganaka mandeha any. Ary Petera nandray ny tanany ka nanampy azy hitsangana. Nitranga ilay fahagagana. Tao anatin'ny indray mpimaso dia lasa natanjaka sy nahery ny tongony sy ny vanon-taolan'ilay lehilahy. Nitsangana izy dia nandeha. Tsy nino izany ilay lehilahy. Lasa salama tsara indray izy. Nandeha tongotra. Nitsambikina izy ary nisaotra an'Andriamanitra. Feno fifaliana izy ka nideran'Andriamanitra. Ary izay rehetra nahita izany dia nanao tahaka azy. Tianao fahagagana eo amin'ny fiainanao Jesosy. Matokia azy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.